Tanteraka teto Androany fa 20 volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo ny atao hoe fihavanana nanana hasina tamin'ny ambany lanitra rehetra manontolo izay notrony gasy rehetra ary niarany nakatoavy malakasy rehetra indrindra fa reo mpandalina sy mpitana ny mpitsabo ary reo mpamerokasina sy ny maro hafa isan-karazany ka na rafitra na joro no sokafana Androany ny atao hoe asam-pihavanana malagasy eto Madagasikara izay mbola ny tanana ny be sy ny maro any amin'ny faritra sy ny any amin'ny toerana isan-karazany eny fa na ny atsahany ampitan-dranomasina ary anajoro ny asam-pihavanana malagasy mba ho mandry fehizay ho tantanin'ny asina ny zanak'olombelona mba amin'ny masoandro fa tsy ho baikony ny nofy intsony ka anana fity eo amin'ny maso ka anana saina tsara mibaiko ny fo tokony ho adio ho an'ny mpiaramonina azy ka napetraka le tenin'ny razana masina nanao hoe ny fihavanana sy ny firaisan-kina dia tombontsoa maharitra ho an'ny dimy sy ny taranaka anorena ka mipetraka araka le anarany ny toerana anarafetana azy le hoe Anosimasina hasam-pihavanana hetsika fanokafana ihany ny Androany fa mbola ho avy ny any amin'ny faritra izay ahatongavanay mba antronana ihany koa ny mpanangana ny asam-pihavanana ho avy ny ampiraisana ny asam-pihavanana rehetra manontolo mba hijoron'ny rariny isehon'ny nitsiny ary kosa hivolen'ny fahamasinana mba hanapotra ny fahamarinana eto ambonin'ity tany manano ny asina hijorotsika hivelomana eto. Amintsika malagasy le fihavanana dia zava-masina zava-dehibe ka tokony apetraka amin'ny taranakitsika ho an'ity fiarahamonitsika ity fa raha tsika ireo no tsy mpihavana dia ataon'olona tsinitsinitsika ka mbola isaorako ny aminy mbola misy ny olona endry ve tsika endry ny malagasy tompo endry ny malagasy tompo lasy tompo vavy ary azadina fa misy anatra misy zava-dehibe zay napetraka ireo razantsika ireo ray aman-drenitsika teo aloha dia ny fihavanana zany io fihavanana io tena zava-dehibe ho antsika rehetrareo satria tsika malagasy iarahantsika mahita angamba ny zava-misy eto amin'ny firenena na eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny saminy mpino na eo amin'ny disadisa izay nisy teo aloha izay hodina tsy hita teo ampandala fomba sy ny ataoko hoe mpino kristianina iarahantsika mahita ihany koa ny disadisa ara-politika izay tsy mety milamina eto amin'ny tany sy ny firenena ka mahatonga n'izao firenena tsy mety mandroso izao raha no fahitana azy ka mpanetretena aminay mpandala ny fomba no nanatanteraka nyity hetsika atao hoe asam-pihavanana ity izay ampivondronana ny ambany lanitra rehetra izay nentsonay ny ireo karazana olona rehetra izay tsy nanavahana na politika na finoana na saranga na fihaviana na loko fa tonga dia nitambatra teto izahay ary natsonay avokoa izay olona manam-panahy rehetra eto ambany lanitra ka tia fihavanana mba hanatanteraka an'izao ataoko hoe asam-pihavanana izao hoe santatra mbavarianao angamba ty nkarakarainay ity Androany fa izy ity dia hoentina any amin'ny faritra rehetra ametraka an'izany hoe asam-pihavanana izany ary rehefa tafapetraka ny asam-pihavanana isaky ny faritra na amin'ny faritany dia anatanteraka ny asam-pihavanana ngeza be isika eto amin'ity manakasy tsara malalatsika ity mba hampivondrona ny olona rehetra satria fataro tsara fa gasy aloha ianao zay vao mpanao politika gasy aloha ianao zay vao kristianina gasy aloha ianao zay vao musulmane gasy aloha ianao vao mpitana andraikitra eto amin'ity firenena ity ary gasy ianao zay vao hoe sarabambe-bahoaka ka noho izany atovy aloha ary ampahafataro ary ampisehoy ny mahamalagasy atsika mba ho voninahitsika hoeran'izao tontolo izao. Androany moa nataony resaka hoe niasy ny fihavanana zay zavatra nieritserentsika ho tsinotsinona fa efa tandinin-doza izy io amin'izao ary matoa tonga eto dadilahy Manakasy noho ny fahatsapana fa misy zavatra atahorana amin'ny firenentsika dia le fasimbany ny asan'ny fihavanana io ka izay no nahatonga anay ho tonga eto hanampy namana eto Antananarivo zany ny famerenana ny asan'ny fihavanana amin'ny tsika Manakasy aloha satria atsika no potena atsika zany no mila
mamerina ny asina zay vao mitodika amin'ny finoana hafa. Izay no natonga anao hoe nanapa-kevitra tonga teto Nosimasina Itosy. Alohany idirako amin'ny finoana hafa, alohany idirako amin'ny silamo sy ny kristianina, dia nenahy fomban-drazako aloha no mandeha aloha. Raha tsy miverina amin'ny asiny ny fomban-drazako, sarotra no afako mila fihavanana amin'ny hafa. Zany hoe niezaka moa eto ifampizara-tsaika efa, ifandindinika hoe inona ny zavatra tokony atao anatrehany zava-misy, fa ny azo tenenina aloha dia tena tandin-doza io asin'ny fihavanana io, ary ny atahorana sao sanatsihantsika ho lasa salany amin'ny Rwanda, salany Liberia, ka izay no mila ny manam-panahy rehetra mila mitsangana hoe andao andeha amerina ny asin'ny fihavanana io, fihavanana ara-tantara, fihavanana ara-pomba amam-panao, tsy maintsy averina amin'ny asiny tany ty. Zay no natongavanay Fiangonam-be Malagasy manampy ny namana rehetra eto.